manana lohateny tsara atsika androany hotafian'Andriamanitra voninahitra ianao amin'ity taona 2024 ity. Hosatroan'Andriamanitra voninahitra ianao amin'ity 2024 ity. Ny fiangonana Jesosy mamonjy ane hosatroan'Andriamanitra voninahitra, hotafian'Andriamanitra voninahitra. Amen na dia amen. Enao sy ny ankoranao hotafian'Andriamanitra voninahitra, hosatroan'Andriamanitra voninahitra. Zay maniry an'izany dia asararany tana sady manao amen. Alleluia. Amaky an'ireto ten'Andriamanitra reto isika. Samuel voalohany toko 2:7. Toko 2 Samuel voalohany 7. Tapany farany amin'ny anaran'i Jesosy. Koa ankehitriny ho Jehova sanatria izany, fa zay manome voninahitra no omeko voninahitra, ary zay manamavoa no hafa baraka. Zay manome voninahitra no omeko voninahitra. Toezatsika salamo 5:20 andininy 1:20. 5:20 andininy 1:20. Amin'ny anaran'ny Tompo hatrany. Satroana voninahitra ny taona amin'ny fahatsaranao, ary ny dianao dia mitetemenaka. Alleluia. Daniela toko 2:20 andininy 2:7. Daniela toko 2:20 andininy 2:7. Fakitsika trany amin'ny anaran'i Jesosy Tompo izany. Ary maro amin'izay matory amin'ny vovoky ny tany noho ifo, ny sasany ao amin'ny fiainana mandrakizay, ny sasany kosa ho amin'ny henatra sy ny latra mandrakizay. Fa zay endry dia mirapiratra tahaka amin'ny famirapiratry ny lanitra, ary zay mamerina maro amin'ny famarinana dia tahaka ny kintana mandrakizay tory. Alleluia. Andriamanitra riavana dia mpampisatroka voninahitra. Tena ava-dehibe zany a. Andriamanitra dia mpampisatroka, mpampitafy voninahitra ny olona anankiray. Enao io ranabavy a dia azon'Andriamanitra amin'ity taona 2024 ity satroana voninahitra. Ny rahalahy rehetra dia azon'Andriamanitra satroana voninahitra amin'ity 2024 ity. Fa misy fepetra kosa napetrak'Andriamanitra hoe izay manome voninahitra dia omeko voninahitra izy. Fa raha misy kosa izy manala baraka, misy kosa manamavoa, dia zao a hoalany misy zay manamavoa dia ho hafa baraka. Ka hitonanao androany tsy hanamavo an'Andriamanitra na hanala baraka an'Andriamanitra, fa ny fiainanao rehetra amin'ity 2024 ity taona vaovao ity dia andaotsika rehetra ame voninahitra an'Andriamanitra. Fa minanina ho anao ty doroteny ty, fa na izy amin'ity 2024 ity ka ame voninahitra an'Andriamanitra eo amin'ny fiainany, dia hotafian'Andriamanitra voninahitra ihany koa izy. Omen'Andriamanitra voninahitra ihany koa izy. Ahoana moa zany hoe manala baraka an'Andriamanitra sy manome voninahitra an'Andriamanitra zany? Tsotra fanazavana tsotra. Raha mananjanaka tsika maditra
manao adalàna ohatra hoe lasany nanao vakansana tahaka an'izany de hoy ny olona hoe zanak'izy io anao adalàna tany de le zaza aloha hafabaraka fa ny ray aman-dreny a no tena hafabaraka zany hoe lay ataon'ny zaza ataon'lay ankizy na lay tanora de manala baraka ny ray aman-dreny manaiky an'izay ve nareo de ahoana indray le hoe mahambe voninahitra ary ohatra ka lay zaza na lay tanora ka manao zavatra tsara any ampanaovana vakansandry na any ampianarana any na any amin'izay toerana leny any te ny olo hoe zanak'izy io zanaka le ranga mivavaka amin'i Jesosy mamonjy de le zaza mahazo voninahitra fa lay ray aman-dreny koa mahazo voninahitra izavy aloha zanak'Andriamanitra izay tonga eto ry havana izay ataontsika eto ambony ty tany ty na tsara na ratsy de mety aiky any amin'Andriamanitra zany raha manao zavatra ratsy tsika manao zavatra tsy mety de azo adino fa iny zavatra tsy mety iny de manala baraka an'Andriamanitra ianao fa raha manao zavatra tsara tsika miaina amin'ny fiainana tsara de azo adino ihany koa fa mame voninahitra an'Andriamanitra ianao satria mpiara-monina rehetra mpiara-mianatra rehetra ary ny olona rehetra manodidinao sy ny fianakaviana de mahafantatra hoe zanak'Andriamanitra ka noho izany amin'ny toerana rehetra lenao 2024 de manaova zavatra tsara mba atahoran'Andriamanitra de tsy anao ihany mahazo voninahitra fa lay rainao any ambony koa de mahazo voninahitra de hoy Andriamanitra hoe zay rehetra manome voninahitra de omeko voninahitra izy voname voninahitra an'Andriamanitra amin'izay ve enao fa omen'Andriamanitra voninahitra ihany koa enao amen tadidiky tsara tamin'ny fotoana mbola kely aho any amin'ny 10 taona any de nanontany pasteur anay izany sekolady mahay an'izao fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra n'izao tontolo izao za moa tsetratsetram-bava kely zay taloha sady badalela tonga de nitsangana sady nangatana de zay nomen'Andriamanitra ny zanan'ilay tokana za rerinay tao am-piangonanay tonga tany an-trano a de nitety afo ny dadanay saotra letsy tanao voninahitra ho an'le ray aman-dreny ry havana fiainatsika zavatra ataonao de voninahitra ho an'Andriamanitra raha manao ny tsara ianao fa rehefa manao ratsy mena tsy fahamarinana raha zanak'Andriamanitra ianao de mahazo hafa baraka mba amirainao ka noho izany androany rapitso manam-patapy ty taonay ty raha tena ho tafiry Andriamanitra voninahitra mbe voninahitra Andriamanitra izany teo lasa manam-boninahitra amin'ty taonay ty azafaty fomba fanon'ny olona rehefa temba ho manam-boninahitra de manaratsy ny hafa zay lay manadio tena mifotaky ny hafa aratsiana ny hafa de ny aveo a ny tena zamy mahazo laza sy voninahitra tsy nanay ihany koa ny zavatra ataon'ny olona de zao mandoka tena izao tahaka an'izao de marina tokoa fa itety hafan'ny olona izy de ohatra n'izy reny tena zavatra ary misy aiza rehefa te azo voninahitra de tavita amilanga ka miteny hoe izao a dia efa nahitan'izany Frantsa zany aho efa itsy tany akory izao a de efa tany efa niona tamin'izany filohan'ny Amerikanina izany aho sady mody mizezitra kely izy mandainga de avy tokoa ny olona de mandokandoka azy de eritreretin'ny olona hoe tena olona ambony olona manamaha izy azy manan-karena manambony mba tonga n'izany toerana nahita n'izany toerana rehetra zany mandainga fa zany voninahitra zany de zao mandalo fotsiny andry ry havana raha te azo voninahitra ianao me voninahitra Andriamanitra
Terao Jesosy ne voninahitra Andriamanitra. Asa manaratsy sy manambany olona mba hampisandratra anao fa tsy lasa lavitra amin'izany ianao. Asa mandanga ka matikambo ozy izy ny fitenenantsika. Aza mandoka tena fa aleo any olona no mitoka anao toy izay ny tenanao. Fa raha mba te azy voninahitra ianao, voninahitra tsy lesy filaza, voninahitra lehibe dia zao aoka anao ame voninahitra n'Andriamanitra. Fa ilay Andriamanitra ray, ilay Andriamanitra tsy to, ilay Andriamanitra nanao izao tontolo izao no ame voninahitra anao koa amin'ity taona ity. Alleluia. Hoy voalaza ny ten'Andriamanitra kely ny andohanao fa lehibe indrindra ny fihavananao. Amen. N'Andriamanitra sy mafimafy izy anao, azon'Andriamanitra omena voninahitra anao. Ho lasa lehilahy manamaizy azy, ho lasa vehivavy manamaizy azy. Na dia tambanivohitra izy anao, olona avy any ambanivohitra izy anao, azon'Andriamanitra sandratra manamaizy azy anao. Na dia kambota izy anao sy vehivavy mpitondra teny anao, amin'ity taona ity ome voninahitra Andriamanitra amin'ny fiteninao, amin'ny fitafinao, amin'ny fiainanao. Fa milaza aminao aho, raisofa aminanio anao fa ity taona 2024 ity no anandratan'Andriamanitra anao. Omen'Andriamanitra voninahitra ianao manoloana ny mpiara-mianatra aminao, manoloana ny mpiray fiangonana, manoloana ny fianakavianao, manoloana ty Madagasikara ity izay manira samy manao amen tao ohatsy. Alleluia. Ho fotoana ny fanomezan'Andriamanitra voninahitra ho anao anety taona 2024 ity. Terao Jesosy ho tanteraka amin'ity 2024 ty ireo nofonofonao rehetra, ireo zavatra ny kinasanao rehetra tao anatin'ny taona maro. Alleluia. Ho tafavoaka amin'izay ianao amen. Andeha amin'izay ny zavatra rehetra amen. Fa izao ilay fepetra me voninahitra Andriamanitra. Alleluia. Me voninahitra Andriamanitra. Fa tsy ho kristianina mpanala baraka n'Andriamanitra nenao, fa tsy ho kristianina mpanala baraka n'ilay raitsika nenao, fa tsy ho kristianina mpanala baraka n' Jesosy Kristy nenao, fa kristianina mba mpanome voninahitra n'Andriamanitra anaiza anaizy. Ho lasa ianao samy miteny ho lasa amin'izay azy zany amin'ity taona ity. Ataova ry zao mihitsy ny tananao ho lasa amin'izay azy zany amin'ity taona ity. Tena marina ndre zany. Somary manao fijoroana vahavolombelona kely aho, tsy dia olona dia hoe manamaizy azy loatra, fa ny aina tany ambanivohitra zay, tena tambanivohitra. Rehefa mba tsy mianatra dia mpiandro vorona. Mamanay moa mpiompikanakana reny dia mpiandro vorona. Rehefa tsy miandro vorona dia miandro fody. Zany ny fiainana. Rehefa vakansa dia manampy an'ny mama amin'ny asa rehetra mahata-ambanivohitra. Ny raiko fotsiny mba hoe mitady ravinaritra tany amin'ny faritra Atsinanana. Radiliry mijery ny sariko tamin'izany aho dia tsy napoziko mihitsy hoe ho tahaka an'izao. Fa Andriamanitra afaka mitarika ny fiainantsika ho lasa lavitra. Raha mba tonga ty Antananarivo zay ny tantarako tamin'ny zanako maly dia any amin'ny fianakaviana amin'ny mivantana androandro dia lasa mody malaky fa tsisy ny lininao hoe mba anina hitako an'ty Antananarivo te mipetrahako teto dia nianatra tao tamin'ity Jésus Rabearbe ty zay mba nahita Antananarivo fa mbola miaraka amin'ny sadokapa sy ny kiran'ilona dia mandeha ny fiainana dia mandeha iandry dia voavonjy tato amin'ity fiangonana Jesosy mamonjy ity. Nisy fotoana lasa tany amin'ny miaramila dia ny olona any anao vao miverin-dalana fa meko voninahitra foana Andriamanitra. Nampiseho foana fa olom-boavonjy aho, zanak'Andriamanitra aho. Sarotra ilay tana miaramila tsy miteny raha tsy misoro toka
sarotra ny ahitana zany miaramila tsy mandeha mividy toka ho an'ny lehibeny fa mijoro ho voninahitra Andriamanitra. Nanandratra trany Andriamanitra vitsy zany dia lasa miaramila an' Jesosy. Ary ny afatra napetraka ny raiko dia hoe mijoro fonanaka amin'ny fahamarina. Tetarika anao aho fa rehefa manome voninahitra n'Andriamanitra ianao, satroan'Andriamanitra voninahitra. Terao Jesosy tsy apoizina ransary no jerena ka mba lasa mba mandeha avion, mba lasa mba manao an'izao, mba lasa mba miaraka amin'ny olona be da be tahaka an'izao. Ianao malala antohy tantara, izao no lazaiko aminao fa volombelona mitoka amin'ny tendany. Ny tenako rehefa manome voninahitra n'Andriamanitra ianao eo amin'ny fiainanao dia izao ame voninahitra anao Andriamanitra, ho satroan'Andriamanitra voninahitra ianao. Kely ny andohanao fa ependrina fiavaranao, ambanana fa ho ataon'Andriamanitra ao ambody. Amen dia amen dia amen. Me voninahitra Andriamanitra fiainanao. Dia mpandeha dia mitaingina roplanina avy amin'ny Fort Dauphin makaty Tananarivo. Dia zay zavy ty saty za mitaingina roplanina avy amin'ny Majunga ka ny Atsoy. Zavy ty saty za Andriamanitra ry havana rehefa metsika voninahitra dia afaka ho lasa lavitra ianao. Amen. Ary mintsika fa raha mbola manome voninahitra n'Andriamanitra eo amin'ny fiainana, mbola afaka mapakatra hatrany hatrany Andriamanitra. Ho anao koa zany ranabavy, ho anao koa zany ralahy, me voninahitra Andriamanitra. Ndaotsika hijery olona ao anatin'ny Baiboly izay nanome voninahitra an'Andriamanitra, na dia kely sy bitika izany nomen'Andriamanitra voninahitra. Dia raha Jesosy anisany amin'izany Josefa. Fakitsika ny tantaran'i Josefa ao amin'ny Genesis 7:30 andininy 4. Genesis 7:30 andininy 4. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ary no nihitany ralany fa tiany ray mihoatra noho ny ralany rehetra Josefa dia nankalaza izy ka tsy nahazaka anao teny mora taminy. Tantaran'i Josefa. Josefa dia zanak'olona mpiandrony ary ambanivohitra, fa Josefa koa dia natahotra n'Andriamanitra. Alleluia. Tamin'ny fiainany rehetra dia natahotra n'Andriamanitra. Jerentsika ne ao amin'ny obolana 2:20 hoe andininy 4. Obolana 2:20 andininy 4 fakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ny valo ny fanetetena sy ny fahatahorana Jehova dia harena sy voninahitra ary fiaina. Ay zareo amin'izany. Ny valo ny fanetetena, fahatahorana an Jehova, harena, voninahitra ary fiaina. Tato voninahitra ve na? Mila matahotra antsika. Josefa dia tamin'ny fiainany rehetra marina fa tao atokantrano izy dia mialo lazy ny ralany satria no ny fahendrena tao anatiny. Dia tia ndray mihoatra noho ny ralany rehetra izy. Dia io voalaza teto hoe tena tsy mahazaka anao teny mora ho azy ny ralany fa teny manindrotsindrona foana. Pake isanandro isanandro teny manambanimbany foana, teny mandraborabo foana, falikelika foana. Fa Josefa natahotra n'Andriamanitra. Metratany zany karazana
tsiny tahaka zany ianao, mety sendra olona tahaka zany ianao any am'izay toerana misy anao, ahilikeliky ny olona, ataon'ny olona tsinitsiny, tsy raha rahin'ny olona, fa izao no lazaiko aminao, mivoninahitra foan'Andriamanitra, matahora foana n'Andriamanitra ianao. Alleluia. Fa zay nataon'Andriamanitra tamin'ny Josefa ho ataon'Andriamanitra aminao. Raha ny tantara fa nisy fotoana iza Josefa rehefa nandeha nitady ny lalàna, dia izao ny tenen'ny lalàna hoe iny an'ilay mpanofa, satria ndray andro Josefa dia nanofy fa ny amboarana ny lalàna dia nikohoka teo amin'ny amboarana daholo. Ndray andro koa dia nanofy fa nikitana raika amby folo niaraka tamin'ny masoandro sy ny vola dia nikohoka teo anatrehany. Tsy mahafantatra izy hoe inona ny hevitra zany, fa ny ray aman-dreny nyeritreritra satria mbola zaza Josefa hoe misy heviny zany. Dia hoy zokony rehefa tonga iny an'ilay mpanofa, andao nyfonaontsika iny zalahy mba hitantsika ny fahatanterahany nofo. Tena fofona mihitsy ny ahy fa milaza aminao aho, Josefa dia malaza ny fahatahorana n'Andriamanitra. Tsy matimaty foana zaty olona matahotra n'Andriamanitra. Injely ny Jehovah mitombo manodidina zay matahotra azy. Amen. Zay mikitika ny olona matahotra n'Andriamanitra dia mikitika ny anak'Andriamaso n'Andriamanitra. Jehovah miaro azy n'andro na alina. Tsy maty Josefa. Nalefa nakany Ezipta ndray ka lasa andevo, tsy vitan'izay andevo fa naveo rehefa nendrika ndrena indray fa nangalatra ny vadin'ny patrony dia nalefa tany an-dranomaisy, lasa gady alava. Fa Josefa natahotra n'Andriamanitra. Ary ty zavatra anankiray ty mba voamarika atao anatin'ny Baiboly, ny vadin'ny patron mihitsy no nila azy, vadin'ny patron mihitsy no naka azy mba andro taminazy. Fa hoy Josefa milaza hoe ataoko ahoana ianao an'izany ratsy lehibe zany, marina fa ny ray aman-dreniko any tany lavo, prêtre-po amiko tsy misy aty fa za reriny aty, kanefa misy Andriamanitra mahita. Natahotra n'Andriamanitra. Aza ny loatra mangina anjerena fa mafimafy kely, Andriamanitra aiza ozy izy ao atapony loha. Ry havana, natahotra n'Andriamanitra. Ny valiny fahatahorana hareny voninahitra fiainana. Hosatroin'Andriamanitra voninahitra ianao satria manome voninahitra n'Andriamanitra. Alleluia. Saorana ny tompo avy any an-tranomaisy ny Josefa no nakarin'Andriamanitra teo amin'ny fiandianana ho lasa premier ministre. Ary io voalaza amin'ny Baiboly hoe lasa mpanapaka ny tany Ezipta Josefa. Tany Ezipta dia firenena goavana tamin'ny fotoana andro. Dia reny lalàna rehefa afaka fotoana taona vitsivitsy fanekoka teo anatrehany Josefa. Tanteraka sa tsy tanteraka ilay nofo? Alleluia. Tanteraka ny nofony Josefa. Sy zavatra rehetra nofinofisonao mitohiza manome voninahitra n'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao, fa tsy ho nofo tsony zany fa tanterahin'Andriamanitra zany. Tompony fahefana rehetra Andriamanitra zay manome voninahitra azy izy amin'ity taona vaovao ty, dia omeko voninahitra izy. Nareo talora me voninahitra Andriamanitra. Fantatry ny olona nenareo fa mpivavaka ny Jesosy mamonjy me voninahitra Andriamanitra anaiza anaiza. Tsika ray aman-dreny me voninahitra Andriamanitra, fa ny zavatra ataonao aza velana ala-baraka n'Andriamanitra zany. Dia ho hitanao fa me voninahitra anao koa Andriamanitra amin'ity taona vaovao ity. Izavy mba teo men'Andriamanitra voninahitra tahaka any Josefa. Alleluia. Alleluia. Manao valiny mafipetsika jiaby. Ry havana malà, taona fanomezam-boninahitra ity taona ity. Andriamanitra anao izany aminao. Alleluia. Ho adinonao ny tondromaso, ho adinonao ny tondromolotra, ho adinonao fahafahambaraka. Tsy ahita an'izany ianao amin'ity taona ity. Fa voninahitra, voninahitra, voninahitra atafin'Andriamanitra aminao amin'ity taona ity. Tsy zava-barakitsika naraiza amin'ity taona ity, fa condition tsy apetraka Andriamanitra aminao, omeo voninahitra ihany koa Andriamanitra. Verina tamin'ilay ohatra nataoko voalohany aho, isika mananjanaka alao tsara fa rehefa manao adalàna ny zanakitsika ohatra hoe lasa ilay tsirabe izy,
de tsika ray aman-dreny a no maninona afabaraka mariny sasa tsy marina ianao zany rehefa manao adalàna andry miainao fianareo tanora ianao rehefa manao adalàna andry tsarotra tambokany ianao teo zay zanakizy ianao zanakarakotondrabe Zanzibar Grégoire avy aiza le rangah iny fantatray tsara iny afabaraka mba amiray aman-dreny miena ny valeur ny ray aman-drenao miena mpoa ny ray aman-drenao miena lay lasa ny ray aman-dreny aza vela ho afabaraka ny ray aman-dreny fa leo noho ny aminao manjary mahazo voninahitra ny ray aman-dreny ozy izy Davida ozy izy Saul tamin'ny Davida tamin'ny Abner ry Abner zanakizy ny tovolahy iny mantsiniza matsy ny Davida kely zanakizy ny tovolahy kely iny satria Davida hita mafana fo Davida olona matahotra an'Andriamanitra tena miavaka mihitsy Davida zanakizy ny tovolahy kely iny zanaky Jese zanaky Jese mahazo voninahitra ny ray aman-dreny mpameo voninahitra rakizy ny ray aman-dreny a alleloia satria miteny amin'ny tanora eny akaiky reny mpameo voninahitra hoe ny ray aman-dreny fa aza velao afabaraka zay misy tanora eny akaiky eny manao vamainina deo le ny tanora rehetra de ohatran'izay ihany koa tsika rehefa manao zavatra tsy mety afabaraka Andriamanitra fa tsosefa riavana nambe voninahitra an'Andriamanitra foana izy de nahazo voninahitra n'Andriamanitra ny Israely de zao satroan'Andriamanitra voninahitra izy ny fahatahorana ny Jehova de voninahitra izy aminareo mba te omen'Andriamanitra voninahitra amin'ny taona vaovao ty matahorana Andriamanitra faroko teo izy hoe ny valiny fanetretena sy ny fahatahorana Jehova de hareny sy voninahitra faroko de fanetretena ihany koa alleloia fakitsika ny tenin'Andriamanitra obolana 7:20 7:20 fakina amin'ny anarany Jesosy ny frerian'ny fonindolona mialoha ny fahasimbana fa ny fanetretena kosa mialoha ny voninahitra averiko lay tapafara ny fanetretena kosa mialoha ny voninahitra zay manambava rehetra tiako mba hiteny an'izany azafady isa roa teny ny fanetretena kosa mialoha n'inona mialoha ny voninahitra alleluia menara manetry teny de ho asanan'Andriamanitra ianao ary ho tafian'Andriamanitra voninahitra ianao aza mba misaosao sy mirehare aza mba mihevitra nyhevitra ny tena ho zavatra ambonino ny hafa fa mandehana foana ny fanetretena fa ho tafian'Andriamanitra voninahitra ianao pitsaka ny olona no tsy mba manana an'izany fanetretena zany eo mason'ny ray aman-dreny raha mba maniraka ny ray aman-dreny de tsy mandeha izy tsy manetretena zany eo mason'ny mpiara-miasa de teo ambony tsy te manamaitsy azy izy de manao tsinotsinona ny aby miavinavina zany mila manetretena foana ianao rehefa tsy arana ny heviny de tonga de ozy izy hoe rehefa tsy aranareo ny hevitro a de velomanareo ohatra izy manana ndraiky tao anatin'ny fiangonana fa tsy arana ny hevitro hoe kina momba ilana ity mibokom-bola aleo andeha tsy arana ny heviny de kina momba ilana pastera ity mibaiboly aleo andeha ity firananareo hifindra fiangonana na ekeny olona ny hevitrao na tsy ekeny olona ny hevitrao mandehana ny fanetretena olay lehilahy anankiray zay milaza hoe raha tsy mety ry zalahy ny hevitro izy ny tenako ajarina fa ny teniko arina alleloia teo izy le anankiray zay le namba hevitra terabary raha mety mahasoa tiarao fa rehefa tsy mahasoa tsy manenina akory zany olona tsy zany manetry tena zany
ary ny oloatra zany dia zao ho tafen'andriamanitra voninahitra izy. amen dia amen dia amen. Rehefa mbola asam-bony ianao atra atao tsinitsinina ny ray aman-dreny saingy mba nahita fianarana ianao, fa izy angamba tsy nahita fianarana no ianao, me voninahitra foana ny ray aman-dreninao. Halleloja. Mpiara-miasa aminao mety tsy mahita fianarana no ianao, na mety tsy manam-bola ianao, fa me voninahitra foana izy, mandehana amin'ny fanetretena foana. Fa raha manao an'izany ianao dia ho ten'andriamanitra ny valony fanetretena dia voninahitra. Tianao ve andriamanitra ny anafy voninahitra anao ty taona vaovao ty? Tianao ve andriamanitra hanatoka voninahitra anao, ho satroan'andriamanitra voninahitra ianao, mandehana amin'ny fanetretena? Mitsangantsika dia manao halleloja. Tsangantsika rehetra dia samy mamerina an'izao teny zao hoe tafio voninahitra ho andriamanitra, tafio voninahitra ho andriamanitra amin'ny 2024 ity. amen mafy be. Samy mahazo toerana. Ny ho avekeo inoko fahamiratra eo an-tanany tsy tomatoky azy na mandraona zany tafiotra tsy anahina ataotra no toky asaratsika ny tanatsika Jesosino miatoka isiainako manda yantanana ny hoaviky mandala tsarahitra masoa mandalitsy mamitaka adiandry sarano eo an-tanany ny heritsy mba efanatsaka amininy. Halleluja. Samy manao amen. Tantaran'olona anankiroa sy andraisantsika izay satroan'andriamanitra voninahitra. Dia rehefa vetsika dia efa afaka mpasatroa voninahitra. Tantarany Sadraka sy Mesaka sy Abednego. Fakitsika amin'ny Daniela zany toko faharoa angambisy rasy diso. Toko fahatelo. Daniela toko fahatelo. Fakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Andiny fahelina ambin'ny folo ka hatramin'ny fahavalo ambin'ny folo. Dia namaly Sadraka sy Mesaka ry Abednego ka nanao tamin'ny mpanjaka hoe ry Nebokadnezara, tsy misy antony tokony hamaliana ianao akory ny amin'izany zavatra izany, fa raha izany loha izy andriamanitray izay tompoinay dia mahavonjy anay amin'ny laforo misy afo mirehitra sady hamonjy anay amin'ny tananao ry mpanjaka. Ary na dia tsy izany izy aoko fantatra ry mpanjaka fa ny andriamanitra ao dia tsy ho tompoinay, ary ny sary olona volamena efa natsanganao dia tsy hivavahanay. Fanandratana eo amin'ny andininy 7:30 koa tenanao lalàna ao fanivahoaka teny Nebokadnezara, fanivahoaka rehetra sy ny firenena ary samy hafa aviteny rehetra izay manao teny tsy mety ny amin'ny Sadraka sy Mesaka sy Abednego dia ho tetiteteny ary atao trano fivoanany trano, fa tsy misy andriamanitra hafa mahavonjy tahaka izao. Ary Sadraka sy Mesaka sy Abednego dia nasandritry mpanjaka tao amin'ny faritany Babilôna. Matahotra raha. Misy didy anankiray anatin'ny Baiboly milaza hoe aza manao andriamanitra hafa afa-tsy zao ihany tsy manao andriamanitra hafa. Zany teny zany a no fikiry Sadraka sy Mesaka sy Abednego, na dia efa tany amin'ny atao hoe tany amin'ny fanany dia vola tamin'ny Babilôna izy.
Isy fotoana amin'ny mpanjaka nanangana sary olona volamena any amin'ny 30 metatra any. Sary olona volamena ngeza be, ary tena sanany akohoka tamin'io. Nisy olo-mpanjaka zay rehetra tao amin'ny fitondram-panjakana, mba anisany efa nasandritry ny tompo izy ireo tao amin'ny fitondram-panjakana. Zavatra anisy zay tsy miakohoka amin'izany sary zany dia ho atsipy ary anaty laforo mirehitra. Fantazomin'izy telo mirahalaha tany, fatahorana n'Andriamanitra, fankatoavana ny tenin'Andriamanitra, tsy mivavaka na amin'inana amin'iny afa-tsy amin'Andriamanitra irery. Ianao Jesosy manaova alleluia. Sao dia mamisy olona afaka maka an'izany olona zany, ilay service d'ordre, fa misy service d'ordre mba mikarakara lasa ny tolomason'ny olona fa mitsangana kely dia entina any an-tokotany. Rehefa misy zavatra mitsangana atao am-piangonana dia ny service d'ordre tonga dia mihetsiketsika avy tany, tsy mihaino toteny fa manompo. Alleluia. Aty toly amin'izay eritserena fa efa vita iny. Aty jerena se mbola mijery any eo dia mety azonareo fa sadaka sy mesaka sy Abednego natahotra n'Andriamanitra. Na dia efa nafarainy impito izany lafao dia mbola natahotra n'Andriamanitra. Zao ny teny tamin'ny mpanjaka milaza hoe ry mpanjako, ny Andriamanitra zay atsangana tsy ho tompoinay. Na mamonjy anay ny Andriamanitra ny tsy mamonjy anay, fa azo antoka fa mamonjy anay izy. Tsy ho tompoinay, tsy miakohoka eo zay, tsy maintsy mitana ny tenin'Andriamanitra zay. Andriamanitra ny vavahana azy, fatahorana Andriamanitra zany. Aty jerena azafady, fatahorana n'Andriamanitra zany. No samy fatahorana n'Andriamanitra izany ry havana malala. Nalefa tao anatin'ny laforo izy telo mirahalahy. Izy mbola anarany azafady sy Abednego. Tsy maintsy nalefa tao izy telo mirahalahy. Fa Andriamanitra kosa Jesosy mihitsy ny tonga tao anatin'ny laforo miretafo. Alleluia. Gaga mpanjaka fa olona telo mifatotra natsipy tao anatin'ny laforo, fa izao olona efatra mandendeha ao anaty afo. Alleluia. Ianao Jesosy mandendeha dia hoy mpanjaka hoe tsy telo la mifatotra ve no nalefatsika tao, fa izao mahita efadatsy mifatotra zao, mahita efadatsy mifatotra ao anatin'ny laforo. Ry havana manome voninahitra anao Andriamanitra. Mijoroa amin'ny tenin'Andriamanitra e. Navoaka avy tao anatin'ny laforo sadaka tsy mesaka tsy Abednego, ary hoy ny tenin'Andriamanitra hoe ary sadaka tsy mesaka tsy Abednego tena sandritry mpanjaka lasa niaka satria na voninahitra boribory kokoa. Zay manome voninahitra ao Andriamanitra dia omeko voninahitra izy. Izavony tiana teo men'Andriamanitra voninahitra. Ankotaka ny sadaka sy mesaka sy Abednego anao, manome voninahitra n'Andriamanitra anao dia ho akarin'Andriamanitra mbonimbony kokoa indray ianao. Izy aloha mba dia hiakatra mbonimbony kokoa amin'ity taona ty. Manaova maina mabe tsiabitsiaby, lasa am'izay ianao io, amen. Tafavoaka am'izay ianao io, amen. Alleluia. Fa izao me voninahitra Andriamanitra. Profetsy tahaka izany koa Daniely. Izy malala ny tantarany Daniely, tsangano ny tanany Daniely dia zao dia zany olona Daniely, satria tany olona Daniely fa niakatra ihany ny kiradiny tao amin'ny fitondram-panjakana. Rehefa niakatra ihany ny kiradiny Daniely dia betsaka ny alina, dia betsaka ny tiamingapingana, dia betsaka mamela-pandrika, ary betsaka mijery ny fiainany mba azahoana me-pangazy. Fa tsy nahita, tsy naninona hoe tsy nahita, egnane mba tsy ahita zavatra aminao ny olona. Alleluia. Tsy ahita ninonina aminao ny olona. Dia hoy ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny bokin'ny Daniela toko fahaenina andiny fahaefatra, koa ny mpitondra sy ny solo-mpanjaka dia nikatsaka zay ampanganan'ny Daniely ny amin'ny fanjakana, nefa tsy nahita zay hiampangana azy na izay tsinona akory ireo, satria mahatoky izy. Alleluia. Mahatoky izy ka tsy nisy klema na tsiny akory hita taminy. Amen. Aleo mba mahatoky ianao e. Aleo mba tsy nisy klema hitan'ny olona aminao e. Aleo mba tsy olona be tsiny ianao e.
iza manaiky an'izany samy ny olona mandeha voninahitra an'andriamanitra zay tany ny olona any indinina iezaka jery fiainanao ny olona jereny olona hatrany amin'ny telefonanao fa tsisy ndinina rs tsisy ndinina jereny olona ny atokantraminao arahany olona anao mandeha alina fa tsisy ndinina tsisy okianina jereny olona miboky fitantananao fa ara-dalàna mazava tsara atsiny olona fankapana vola 10,000 mipetraka mbola tabatra fa verina avy an'le mbola eo le 10,000 mahatoky hatrany amin'ny bilany tsy mangala-pihinana zay zanak'andriamanitra mame voninahitra an'andriamanitra tsy ampainy olona am'izao ianao antefasany olona mesaza fa avy ianao fa zao hoy ny teninao hoe zanak'andriamanitra mame voninahitra an'andriamanitra ianao Daniela dia tsy nahitany olona tsiny na kilema teo amin'ny fiainany ny farany nahitany olona azy ary ny fivavahana reny dia asina teny tamin'ny mpanjaka reo ho anatin'ny 30 andro ry mpanjaka ka loatra asina mivavaka amin'ny zavatsy anao ihany mba mahafiorina amin'ny fanjakanao ary zay mandika an'izany ty alefa anatin'ny lavaky ny leny tena vela-pandrika iny rehefa aveo tena ataony didy ny soratana ary hoinao hoe dia ahoana ny toy tratra Daniela fa io fa mivavaky ny 3 isan'andro satria na dia efa vita solia izany didy dia mbola mitoy mivavaka ihany Daniela fa aza matavatra fa ny olona manompo an'andriamanitra ampian'andriamanitra foana arofan'andriamanitra foana amen dia amen zay mame voninahitra tenako voninahitra tsy maintsy nao tsipy tany anatin'ny lavaky ny liony Daniela kanefa andriamanitra naniraka anjely rianjery mampianany alohany amin'ny lavaky ny liony tazomy vavan'ireo liony reo atsy andatra ny Daniela isaoran'andriamanitra riavana fa vao maraina be mpanjaka dia tonga tany amin'ny lavaky ny liony ka nilaza hoe ry Daniela mpanompon'andriamanitra avo indrindra ny andriamanitra ao zay tompoinao isan'andro ve nahavory anao tamin'ny vavany leony dia hoy Daniela fe anaty lavaka ny hoe ry mpanjaka ny andriamanitra zay tompoka dia nahavonja satria za dia manao marina eo atren'andriamanitra eo masinao koa ary mpanjaka tena anao marina natahatra an'andriamanitra hatrany aho raha mame voninahitra an'andriamanitra anao dia amen'andriamanitra voninahitra amena mafy zany teo izy eo amin'ny 9:20 toko fahenina koa izany Daniela izany tena ambinina tamin'ny nanjakany Darius sy tamin'ny nanjakany Kirosy eo ambany hoe Daniela occupa un poste important sur le règne Darius alléluia nahazo poste important mivoaka avy anatin'ny lavaky ny liony satria na voninahitra dia mba hisavaka voninahitra tahaka ny Daniela ve ianao satria na voninahitra zay mame voninahitra an'andriamanitra taona teo men'andriamanitra voninahitra hiakatra ny gradinao hiakatra ny sezanao hiakatra ny placenao lasa lavitra sangana daholo dia manao alleluia manao fa amen makatoerantsika rehetra tompoko faraparanako ny toriteny ho tahin'andriamanitra daholo nareo alleluia alleluia tahaka izany ihany ko Davida dia zanako la tambanivohitra fa lehilahy natavatra an'andriamanitra amen però Jesosy fa samy fahatahory an'andriamanitra zany dia hitan'andriamanitra però Jesosy ahoana moa ny ana-poizany Davida any ampiandrasan'ondro fa ho lasa mpanjaka izy lehilahy anankiray ohatra ataoko hoe arivony zongariny miandry mahita tôbila mandeha eny isan'andro mahita tôbila mandeha eny isan'andro eno ny katikata eno ny rano izy mpiandry foana nataony raha ahoana le ieritreretintsika hoe mety ho lasa filoham-pirenena zany lehilahy zany ce n'est impossible fa amin'andriamanitra hain'andriamanitra ataony zavatra mpiandry kely amin'ny vonizongo lasa miakatra rambotsiloatra sy avolo ianao ihany keo hain'andriamanitra fa inona ny zatra nampiavaka ny Davida
natahotra n'Andriamanitra vita. Dia rao Jesosy zay rehetra manome voninahitra n'Andriamanitra dia omen'Andriamanitra voninahitra. Hozena hoe mba inona mofon, mba inona mo fianarana vitako, sa ve dia mbola ho lasa olona manamaiza azy, sa ve mbola mety lasa hitagnina 4x4, za ve mety mbola anana magasin lehibe, mety mbola anana orinasa ve. Zany zavatra zany dia hain'Andriamanitra atao zany diavana. Fa me voninahitra Andriamanitra fandray androany, omen'Andriamanitra voninahitra ianao. Fa zay manamafo an'Andriamanitra fa baraka eo. Tak izany Jezebela nanamafo an'Andriamanitra, naotsinitsinina an'Andriamanitra, tarika ny zanak'Israely, nandeha nanompo sampy fahafahambaraka. Aveny ambaravarakely natsipy ny fatony, natsipy avy any, ary nelika no nilelaka ny rany, ary nihinana nofony Jezebela, tanana tsy atavela. Fahafahambaraka tahaka izany ihany koa Jodasy ihany koa fahafahambaraka, satria nanana baraka n'Andriamanitra. Dia lasa namony tena nenjera aveny ambony nenjera aveny ambony eny poka ny kibony. Asa mba manala baraka n'Andriamanitra fa me voninahitra Andriamanitra dia me voninahitra nao Andriamanitra. Izavony dia omen'Andriamanitra voninahitra, dia omen'Andriamanitra voninahitra, hosatroan'Andriamanitra voninahitra. Ry havana, ary ankoatrany eto ambonin'ny tany dia mbola isy voninahitra lehibe any an-danitra amin'ny fotoana fitsarana farany. Ny olona rehetra zay natahotra n'Andriamanitra, nanaraka n'Andriamanitra, ny olona rehetra zay nandeha araka ny tenin'Andriamanitra, dia hozy izy hoe ary maro zay matory tamin'ny vovoky ny tany, natory tamin'ny vovoky ny tany noly fo indray. Ny sasany hozy izy ho amin'ny henatra, ho amin'ny latsa mandrakizay, fa ny sasany kosa ho amin'ny fiainana mandrakizay. Manaova menina zay te ho any amin'ny fiainana mandrakizay. Ary amin'izany zay namerina maro amin'ny famarina dia ho tahaka ny kintana mamirapiratra mandrakizay tory. Dia hoy Jesosy milaza hoe ary ny zanaky ny fanjakana dia mirapiratra tahaka masoandro any amin'ny fanjakany rainy. Zany tena voninahitra lehibe miandry ny kristianina izany. Beba ianao androany raha mpanota ianao tonga eto, mangatao mamindra fo amiko Jesosy eo, mamela aneliko Jesosy eo. Mbola vonina amela aneliko ao Jesosy androany, mbola vonina andray ianao am-pitiavana Jesosy androany. Dia miteny aminao amin'ny alalany mpanompony Jesosy androany milaza hoe zay rehetra manantona dia tsy misy olaviko mihitsy. Alleloia. Asoratana ao anatin'ny boky ny fiainana androany ny anaranao, ka ety an-tananao dia ho satroana voninahitra. Ary rehefa miala ety ianao dia mbola hisatroka voninahitra mandrakizay ny an-danitra, ho mamirapiratra ny an-danitra ianao. Ny ao miakavy dia teny amin'ny latsa sy ny henatra. Iza taminareo mba efa nisy fotoana mba nahamenatra azy le hoe afa-baraka mihitsy, tena menatra mihitsy taminy, satria diso ny tenina zay, satria ohatran'le mifandiso ny bokotra kanso na hoe mpandiso le tsy naraka zao. Iza taminareo mba ndraipandeha mba efa menatra mahatsangano hoe mitana tsika rehetra ngamy efa tratra dolo, fa tsy na hoe ndray andro fotsiny fa tena mahatsapy ianao. Fa izao anatin'ny afo be dia ho ten'Andriamanitra hoe henatra mandrakizay, latsa mandrakizay, fafambaraka mandrakizay. Ry havana tsy tiako andeha ho any ianao, tsy tianay ho any amin'izany ianao, fa tianay ho any amin'ilay voninahitra mandrakizay, tianay ho an'ilay famirapiratra mandrakizay. Manatona an' Jesosy ianao, aza mijery anaram-piangonana na mijery titra, mijery olombelona, fa izao jerevo ny fiangonana zay mety hitondra anao ho any amin'ny fiainana mandrakizay, ho any amin'ny voninahitra mandrakizay zay mitory fahamarinana marina. Eto an-tany ianao satroana voninahitra ianao manomboka an'ity 2024 ity, any an-danitra ianao dia omena sary voninahitra ny fiainana. Zay maniry an'izany dia manao amainina daholo. Vavakytsika amin'izao fotoana izao, Andriamanitra miampisatroka voninahitra n'ity fiangonana ity, Jesosy mamonjy ity amin'ny taona vaovao ity. Ho lasa an'izay ny fahafahambaraka rehetra, ho lasa amin'izay ny henatra rehetra, fa zavatra tsotra ny takian'Andriamanitra amintsika mpino, amintsika pasteur, amintsika zanak'Andriamanitra, amintsika mpiasa amin'ny fiangonana rehetra,
andao samy ame voninahitra an'andriamanitsika amin'ity taona ity. Tsy al'ilay kritikany any, tsy al'ilay jery reo tsitaka, tsy al'ana ratsy ny ato sy reo, fa andao omena voninahitra andriamanitra. Fa ho hitanareo fa ty 2024 ty hisatroka voninahitra lehibe Jesosy mamonjy. Zay namako amin'izany dia sady manangan-tanana manao amen. Metsika voninahitra amin'izay andriamanitra amin'ny fiainantsika, amin'ny toetratsika, amin'izay rehetra ataotsika, dia metsika voninahitra amin'izay andriamanitra. Taona fanomezana voninahitra n'andriamanitra ity taona ity. Irao Jesosy ny ankonanao koa izaho manana ankonana zay tonga eto amin'ity toerany ty dia sao ny ankonanao koa ty ho tafiran'andriamanitra voninahitra koa. Amen, amen na hoe dia sao zata hoentiko aminao mahasolo tena n'andriamanitra me voninahitra andriamanitra. Aoka ho akonana mame voninahitra n'andriamanitra amin'izay, ho akonana hitany olona any Jesosy apetrao amin'izay reny ady lava manala baraka tena sy manala baraka n'andriamanitra ao anatiny akonany reny. Apetrao amin'izay toetra ratsy manala baraka n'andriamanitra reny. Fa ndao omena voninahitra ao anatiny akonan'andriamanitra. Dia ty taona vaovao ty dia saroman'andriamanitra voninahitra ny akonanao. Halleluja, halleluja. Ao fahafahintanana dia manao fa halleluja. Tsika jiaby amen. Ny tenanao ihany koa ndao omena voninahitra amin'izay andriamanitra. Lay andriamanitra raitsika zay fantatr'olenao ny ele mivavaka metsika voninahitra amin'izay io andriamanitra io. Fa mino fa ity taona ity dia omena andriamanitra voninahitra ihany koa ianao. Halleluja.